Ya, betsaka ny problema misy eto amin'ny firenena malagasy. Problema tokantrano, fisaraha-panambadiana. Te ilaza aminareo. Rehefa lany filoham-pirenena malagasy aho, ilamina ny tokantrano reo. Andatsaka didy aho. Hiamenana an'ireo lehilahy rehetrarehetra mpampirafy aby reny, mpampijalijally vady reny. Izaho manokana dia tena hagnamafy fa ny vehivavy dia tsy azo ampijalijalina intsony rehefa lany filoham-pirenena. Manambady tokana. Zany hoe arovo ny tokantrano, tsy azo atao intsony manitsakitsa-panambadiana rehefa lany filoham-pirenena. Ao koa ny fijaliantsika, resaka ino, resaka asandahana, vakitrano sy halatr'omby. Matsapa mijaly tsika any ambanivohitra amin'ilay halatra omby. Io anie zareo mpitondra foana anie ambadiky ny halatr'omby. Andeha iodikodina aiza moa io omby io? Fa matoa io omby io zany very. Zareo mpitondra ihany no ambadiky ny mpanao politika. Ary efa ela ny mpanao politika nanapotika izao firenena zao. Rehefa lany vola venareo ny mpanao politika dia ny harenan'ny malagasy no tratrahinareo. Alainareo ny fanainan'ny gasy, mody maniraka olo jiolana reny, nefa nareo ambadiky n'ireny. Nanino re tsy olo hita, fa matoa reny tsy hitanareo, nareo no ambadiky n'ireny. Ampijalianareo ny tantsa amin'ny resaka halatr'omby, amin'ny resaka vakitrano. Za dia ilaza aminareo vahoaka fa vaovan'ny olana rehetra eto Madagasikara rehefa lany filoham-pirenena aho. Na resaka tokantrano io, na resaka aretina io, na resaka halatr'omby io, na resaka problème madinidinika eto amin'ity firenena ity. Indrindra fa resaka hoe fidinam-piaina tsika. Mihamidina hatrany ange ny fiainantsika gasy amin'izao fotoana zao. Ny volantsika mihamihena foana ny sandam-bolantsika malagasy. Lasa tsisy valera rapport an'ireo dollara sy euro, lasa ny antsika indray tsisy dikany. Mihamahatra hatrany tsika ary ny firenenantsika amin'izao fotoana zao fapotika. Tonga niraka Jesosy Kristy avy any Nazareta. Za iraka avy any an-danitra sy olo tenan'i Jesosy Kristy hanafaka ny Madagasikara. Raha zanaka no hanafaka anao, ho afaka tokoa ianao. Ilamina daholo. Inona ny problème anao Madagasikara? Inona ny problème anao? Fahatrana ve? Aretina ve? Tsy fisina ve? Samy fijaliana samy fahatrana. Tonga zaho iraka Jesosy avy any an-danitra. Fidio. Raha lany filoham-pirenenao, lamina Madagasikara. Lamina Madagasikara raha lany filoham-pirenenao. Ka dia manentana antsika vahoaka rehetra hifidy ahy. Aza mifidy mpanao politika lainga tsony manomboka izao. Aza mifidy an'ireny. Fa reny mpanao politika reny anie ampiasain'ny satana reny. Satana no ambadiky n'ireny. Ka aza fidiana reny. Aza mifidy an'ireny tsony. Ndao hanova pejy vaovao koa tsika. Fanjakam-pisorona, fanjakan'i Jesosy, fanjakan'Andriamanitra. Hanafaka, hanavitra, hamonjy ny vahoaka malagasy. Tianao Jesosy. Fidio Jesosy filohan'ny Madagasikara. Tsy iza zany fa marika tantandraza ihany. Saotra betsaka tamin'izay makasitraka anao fa aman'izay.